Fanankalaza ny fahafito ambin'ny folo taona na mpitandrina azy moa ny pasteur Mayol ny fahatelopolo ny volana martsa teo ary tonga tany Antsirabe ary moa ny tena niara nankalaza tamin'ireo mpino tany an-toerana an'izay fahafito ambin'ny folo taona na mpitandrina azy izay. Fito ambin'ny folo taona na mpitandrina sy nanantanterahany ny asa fampianarana ny bokin'ny apokalipsy hatrany amin'ireo toerana faran'izay lavitra sary-dalana ny pasteur Mayol. Fiangonana manjatony manerana ny komina rehetra eto Madagasikara no nahazo tombony tamin'izany ary nampiova fo olona manetsiny. Ireo mpino eny Ambohimarina sy ny pasteur Mayol no niara-ny lanonana sy nanantanteraka fitsangatsanganana lehibe teny amin'ny tanin'ny apokalipsy tany Sambaina Antsirabe androany maraina. Isika fitopolo menadazy atao vatisa voalohany ary dia mba sainatsika mba hitsangana tokoa. Valo amby roapolo mianadahy mianaka ary efa bebe taona daholo zany izy ireo. Tamin'izany mbola tanoranora ny akamaroany zany fa izao ka dia hitehaka atsika azy ireo satria dia hoe ny masina hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Fa manina artiste evangelika sy sisa maraina fa dia tonga dia indray rasta fa zao Jesosy tsy manavaka na rastana rastina rasto rehefa manapinazy ianao rasy daholo tany pasteur moa nivokana bombo dia lasa tanana fisaram-bo pasteur ozy izy zareo tanorana bombo sy ny manodidina Andolomanoseza sy manodidina rehetrarehetra fokotany zay pasteur ny miaro anao amin'io fampihavanana io fa misy tady anankiroa anao misy tady anao zavatra hafa ao fa anao zay hoavy zay fa zareo miandry zay taty an-tanàna zay miambina anao any ivelany dia mpiambina anao miambina anao tonga eto daholo no bandy amin'ny tanàna reo zay nangazy tena mahazo azy. Nandritra ny fotoan-dehibe androany no niaraban'ny fiangonana apokalipsy maneran-tany ny pasteur Mayol izany tsingeritaona na hampitandrina azy izany. Raha ny fiangonana apokalipsy manokana fahatelopolo volana marsa no fahatserovana nanosorana ho mpitandrina Andriamanitry ny pasteur fito ambin'ny folo taona lasa zay. Fa enina ny volana avrily dia tsaroana ihany koa fito ambin'ny folo taona lasa zay ny batisa voalohany teto anivon'ny fikambanana apokalipsy. Ny amin'ny voalohany volana avrily koa dia telo ambin'ny folo taona lasa zay no nanambarana Andriamanitry ny pasteur Mayol voalohany tamin'ny fiangonana teny Antsavatsava Itosy hoe ny faminaniana ny amin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo alasa filoham-pirenena azy. Feno fito ambin'ny folo taona ihany koa ankehitriny ny onjam-peo izay natsangan'ny fiangonana apokalipsy izay miisa sivy ankehitriny ary koa ny televiziona iray izay any Fiararatsoa no misy azy.